Ma vie est pareille à l'aigle. Fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra arabaina na tratrany taona roapolo sy 4 arivo engareka hitondra fahasoavana sy fanambinana ary fitahina ho atsika mianakavy ity taona ity amin'ity alarobia ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ho apetratsika ampelantan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanany noho ny voalaza amin'ny baiboly no zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe ampelantan'Andriamanitra isika afaroa manaraka zay zay tena lehibe tokoa dia nitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarobia ity etsy amin'ny lettre frère andrefa nambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe zany tokava tao tokoa jerentsika amin'ity atoandro ity Samuela voalohany toko fa 10 dia 27 tantaran'ny Saoly ny nanosoran'Andriamanitra azy ho mpanjaka apatsahivy namanao anosotranao Andriamanitra androany tsy taka nidiranao eto ny voanao eto ary nisy fahavalo tsy resinao hatramin'izay fa andosotranao izy manomboka ao arinan'ity toroteny ity misy olona tokony anao amainina mafy mihitsy ao alleloia Samuela voalohany toko fa 10 dia 27 misy zay moa tany Morondava tamin'ny herinandro lasa teo iny dia nanao batisa tao amin'le ranomasina antsoina hoe Kimony fatsika zay avy any Morondava dia mahalala tsara n'izany dia rehefa tonga tao zay dia nisy mpanompo sampy be anankiray nivoaka avy any za moa tsy malala an'le izy fa ny olona malala dia ary ianao io tsika io tena fantatry ny devolo mihitsy hoe izy ianao dia izy ny ao anatinao dia nanantony izy dia tonga dia zany natonony dia noroany dia izy miankoakoaka eo dia niraisy ny tanako dia napetrany teo amin'ny tratrany dia nalainy rehefa dia napetrany teo amin'ny lohany ka ny tanako raha vao mipetraka eo amin'ny lohanao dia miala daholo ny devolo rehetrarehetra toy za hoe na dia mimpanompo sampy aza malala fa misy fahasoavany ty tanako ty dia tena miankohaka dia manaja dia tena fantany tsara mihitsy hoe izy ianao dia avy eo moa nomeny an'le fanomezana iny satria izy tsy haiko natangala-mena sa dadarabe izy teo sa inona le olona fa hoe karazana lehibe nampanompo sampy ao an-tanàna tao dia nomeny an'le zavatra zay dia niraisiko le izy fa hoy zay mantsy mipiaramiasa rehefa lasa izy hoe aroy ty zavatra ty tena tonga dia mitoraka saly mihitsy ny mpanompon'ny Satana satria mahery Jesosy ivavahantsika eo ka nisy favalo tsy resinao hatramin'izay fa manomboka androany mitsokanao izy mandositranao izy ary menkoaka eo anatrehanao ayayay tsy ampy zany amainy zany tsy ampy zany amainy zany misy favalo tsy maintsy menkoaka eo anatrehanao manomboka androany Samuela voalohany toko fa 10 amin'ny anaran'i Jesosy ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuely izy dia nomena Andriamanitra fovaovao mena inona hony ary tonga avokoa andro zay ihany reo famantarana rehetra ireo ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuely izy dia nomena Andriamanitra fovaovao ary tonga avokoa andro zay ihany ireo famantarana rehetra ireo ny le hoteny tiavatra ity dia hoe midira ao amin'ny programman'Andriamanitra midira ao amin'ny planin'Andriamanitra midira ao amin'ny tanjon'Andriamanitra misy kazan'olona be dehibe mivavaka miditra am-piangonana ary mety ho vita batisa mihitsy mety ho mpitoroteny ihany koa mety ho mpikirakira asan'Andriamanitra fa tsy tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra ary zany mahatonga ny fiainan'ny mpino sy ny kristianina maro modikodina miala amin'ny toerana anankiray dia miverina amin'ny toerana anankiray ary toatrany hoe imezan'ny devolo zany imezan'ny fahavalo zany satria ny antony dia zao le olona mieritreritra manao rehefa mivavaka izy dia mamaly azy Andriamanitra fa ny olona anankiray mivavaka
ka tia tsapany fomban'andriamanitra ary hoy ny fampianaranay sy paster Joni tamin'ny radio manao hoe te aomby mandritry ny taona te andresy mandritry ny taona de tsy maintsy miditra eo amin'ny planin'andriamanitra eo amin'ny tanjon'andriamanitra vonina ve anao androany hiditra eo amin'ny planin'andriamanitra hiditra eo amin'ny programan'andriamanitra ary hiditra eo amin'ny tanjon'andriamanitra misy varavarana hidiranao rehefa avy eo fa tsy maintsy makao tsika satria amin'ny fotoana ianao tsy tafiditra eo amin'ny programan'andriamanitra de manjenijeny ianao ary mivezivezy ary to mandatsanao ny fivavahana zay ataonao firifiry ny olona tratran'izany mivavaka manompo an'andriamanitra fa tsy le zavatra angatany ny azony ary tsy le zavatra iriny miseho fa zavatra hafa mihitsy mitranga eo amin'ny fiainana eto amin'ity ten'andriamanitra ity de misy zavatra ohatran'izao tsara fatatsika ihany ny andohany io tantara io ny ainga tamina olana anankiray de ny fahaverezan'ny briky ny kisy ray ny saoly am'izao andro enantsika zao de mety hoe tsy haiko hoe manao hoany zany fa raha hoentina tamin'izany vanim-potoana zany de ny briky na ny rameva ny karazana fitaovam-pitaterana nisy tamin'ny fotoana io zany hoe raha manana briky ianao zany de ohatrany hoe manana fiara anankiray ka teto amin'ity tantara ity de nisy briky maromaro any ray ny saoly tsy fantatra hoe nanina fa very le izy raha ohatra ka very fiarakodia zany ianao tena miteny aminao fa manahirany zany satria mety hampahantra anao tampoka fa verizan'ny fiaranao tany amin'iny lalana avy any Morondavana ka tia Antananarivo iny tsy haiko hoe taiza ho aiza le faritra nisy an'le izy teo fa efa somary efa hiditra tia Antananarivo de misy camion lehibe anankiray potika kilany afo tanteraka mihitsy ary tena tonga de nivadika arafesina sy lavenina niaraka tamin'ny entana rehetra tao anatiny fa tiantoka be zany ka ny fahaverezan'ny briky anankiray de mety mafimafy ihany fiatraika an'izany zany hoe tena olana goavana mihitsy natrehan'ny saoly teto amin'ity tantara ity fa ny magaga sy mahavariana de zao tamin'ny alalan'izay olana izay nosotomin'andriamanitra i saoly hiditra eo amin'ny programany teboka voalohany ninonina zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao izany zavatra mitranga izany de hoentin'andriamanitra mitondra anao ampiditra anao eo amin'ny programan'andriamanitra na manahoana fisehoan'le izy na mety tsy mahafinaritra anao saoly tsy nalala manao hoe inona ty zavatra mitranga ity fa manina ny very ny fananandady fa manina misy problema sady nefa vao manomboka ny taona fa ahoana ary zany fa nga Andriamanitra tsy niaro ny fanananay fa nanina navelan'Andriamanitra hitranga le problème misy zavatra nareo tsy arakaraky ny eritreritao tsy arakaraky ny eo an-tsainao mitranga eo amin'ny fiainanao fa lalana hitondran'Andriamanitra anao hiditra ao amin'ny programany ataovy amen mety olana le izy mety ho zavatsarotra na mety ho tranga ihany koa tenenina manao io zavatra mitranga amin'ny fiainanao io de hitondran'Andriamanitra anao hiditra ao amin'ny programany no zany tsy tokony hiraviravin-tanana ianao tsy tokony ho kivy ianao tsy tokony hitomany ianao tsy tokony alahelo ianao fa lalana hitondran'Andriamanitra anao io hiditra ao amin'ny programany ary ianao tsy ho resy zany ianao amin'ity taona ity tsy ho ravy zany ianao amin'ity taona ity hafa ny tamin'ny taona lasa fa ty taona ity hafa mihitsy ampandresy ianao Andriamanitra anao zavatra lehibe ao amin'ny fiainanao Andriamanitra zay manaiky sady mitia tanana mika hoe halleluja amen io zavatra mitranga io de lalana anankiray isotoman'Andriamanitra anao hiditra ao amin'ny programany misy zavatra tsy anananao fidiny mihitsy tsy afaka misafidy ianao fa tsy maintsy mandeha amin'ny lalana anankiray tsy maintsy mampitombo ny fitediavanao an'Andriamanitra tsy maintsy tady an'Andriamanitra tsy maintsy mangetaeta an'Andriamanitra tsy maintsy mivavaka nahoana misy zavatra nandray tsy ahafahanao maninao na inona tsy ahafahanao miodina tsony fa tsy maintsy mitady an'Andriamanitra ianao misy fotoana manko ambarako velariko aminareo le zavatra mitranga tamin'ny taona lasa misy fotoantsika somary varimarina kely somary nandalo tany lemaka
somary nandalo fangatsatsiana kely tamin'ny taona lasa ary de nanararoatra ny fahavalo napiditra amin'ny programme teo amin'ny fiainanao de misy amintsika tena sepotra mihitsy ianao tamin'ny taona lasa ny ilaila ny lakanao hoe hoay zary azany iletika sa ho tafavoaka ihany fa am'izao voalohany taona zao Andriamanitra indray de anosika anao hiditra eo amin'ny planany eo amin'ny tanjony eo amin'ny programmany ary ho faranan'Andriamanitra amin'ny telaribity ny programme satana rehetrarehetra zay mitady animba anao zay mitady andravanao zay mitady anala-baraka anao hifarana androany zany fa mila manaiky miditra eo amin'ny planin'Andriamanitra ianao eo amin'ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny hevitr'Andriamanitra hitanareo misy zavatra mitranga amin'ity taona ity raha jerena mitoroteny toko fatelo de ozy izy ny ten'Andriamanitra mitoroteny toko fatelo ny andininy voalohany ny zavatra rehetra samy manana ny fotoanany avy ary samy manana ny andro ny avy any raha rehetra aty ambany lanitra ao ny andro aterahana ary ao ny andro afatesana ao ny andro ambolena ary ao ny andro anongotana ny nambolena ao ny andro aminona ary ao ny andro anasitranana ao ny andro andravana ary ao ny andro ananganana ao ny andro itomanina ary ao ny andro iomezana tamin'ny taona lasa nitomany ianao fa amin'ity taona tia iome ianao ifaly ianao iteran'Andriamanitra ianao ankalazan'Andriamanitra ianao ny amin'ny zavatra lehibe ho ataony eo amin'ny fiainanao ao ny andro isaonana fa ao ny andro andihizana ao ny andro anariam-bato ary ao ny andro anangonam-bato ao ny andro anoanana ary ao ny andro ifadina sy tsy anoanana ao ny andro itedavana ary ao ny andro averizana ao ny andro itehirizana ary ao ny andro anarina ao ny andro andriarana ary ao ny andro anjairana ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana tsy afaka nyteny mihitsy ianao satria mandalo ady zay teneninao tsy marina daholy fa amin'ity taona itya olina ieny zay zavatra ambaranao ny olona amin'ny anaran' Jesosy ao ny andro anginana ary ao ny andro itenenana ao ny andro itiavana ary ao ny andro ankalana ao ny andro iadina ary ao ny andro iavanana ny zavatra rehetrarehetra ty ambany masoandro de samy manana ny fotoanany avy samy manana ny vanim-potoanany ary ny zavatra anankiray tsy afaka hitranga tsy afaka ny ho hitanao tsy afaka ny vonina ho anao raha tsy tonga ny vanim-potoanany rehefa fotoanany manga de feno manga eny an-tsena fa rehefa tsy mbola fotoanany manga tsy mahita manga ianao satria tsy mbola tonga ny fotoana ohatra zany koa ny letisia manaroatra mihina ianao satria fotoanany letisia fa rehefa dila ny fotoana na tsy mbola tonga ny fotoana tsy afaka mahita letisia ianao ny zaza anankiray ihany koa misy fotoana nisy zanako anankiray zay somary elaela vao teraka ka ny dokotera mety anao fadisoana kely any randray de rehefa nijerena le izy de ozy izy ny mpitsabo manao hoe rehefa tonga ny fotoanany io tsy maintsy mivoaka ao eo fa tsy mbola tonga ny fotoana tsy feno ny androny zany hoe ny zazakely ao anatin'ny kibony reniny zany a de tsy mivoaka ao io raha tsy tonga ny fotoana zay ny antsony hoe teraka samy manana ny fotoana ny zavatra rehetrarehetra aty ambany masoandro aty ambany lanitra ka voanigadona ity taona ity de lazaiko aminao araky ny ten'Andriamanitra tamin'ny heriny fa anao zava-baovao Andriamanitra de zao ny zavatra mitranga tonga ny fotoana tsy azonao tsara le izy voanigadony ty taona ity de miteny aminao Andriamanitra manao hoe tonga ny fotoana ary ty ny teno anao amin'ny Isaia 1 manao hoe mitsangana miazava sokafo mihitsy ny baiboly mba ho tadidinao tsara le izy Isaia 1 teny adiny ny voalohany Isaia 1 teny adiny ny voalohany efa hainao tsy enjery zany miara-mamaky tsika rehetrarehetra isa 2 fa tonga ny fahazavahnao ary ny voninahitry Jehovah efa miposaka aminao fa indro aizina manarina ny tany
fa aminao kosa ny mpisahan Jehova ary aminao ny sehon'ny voninahiny tamin'ny herin'ny tandroany. Dia nilaza ny ten'Andriamanitra manao hoe aza matsiaro ny lasina amin'ny sainany taloha fa indro zao anao zava-baovao. Ary efa manino zany ozy izy ty teny ty mihitsy niverina tamin'ny larobia lasa manao hoe efa miposaka zany ozy izy. Milaza vanim-potoana ny ten'Andriamanitra eto hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Misaotra an'Andriamanitra fa tratra nyty taona ty ianao na dia nikendry anao mafy aza ny devoly hoe tamin'ny taona lasa iny a saika ny tapery momba anao. Maro amintsika tamin'ny taona lasa ohatrany hoe nisy lozana nanotanina zany saika nanjoanao saika nahazo anao saika potika ianao saika rava saika maty ianao tamin'ny taona lasa satria fantatry ny devoly fa raha mbola azo tombonandro ianao ka hita nyty taona 20 ity dia hiditra eo amin'ny vanim-potoananao ianao zay fotoana tena ny andrasan'ny fiainanao hatramin'izay ny ainanao mihitsy. Alleloia. Sako milaza aminao fa tonga ny fotoana raha lasena vavy malala na misy olona tsy taitra reo anatiny ao hoy aho hoe tonga ny fotoana. Miresaka aminao ah hoy aho hoe tonga ny Salamo 4:1. Salamo 4:1. Amin'ny fisiny tsara zany. Zany hoe nananiry ary ianao tamin'ny taona lasa na niandry ary ianao dia ozy izy ianao manao hoe Andriamanitra ty zavatra ty tena ilaiko amin'ity taona ty tsy mbola masaka le izy tsy mbola tonga ny fotoana. Andriamanitra tsy manome anao zavatra manta zavatra tsy vonona. Salamo 4:1 dia ny 7. Ianao hitsangana ka midra fo amin'ny zony eny fahandro amindrana fo amin'izao eny tonga ny fotoana. Ianao hitsangana ka midra fo amin'ny zona fahandro amindrana fo amin'izao. Mety nisy vanim-potoana ho azy somary latsaka kely ianao tamin'ny taona lasa somary varimbarina ianao tamin'ny taona lasa somary solafaka ianao tamin'ny taona lasa efa namindra fo aminao Andriamanitra ary androany anangana anao izy ary milaza aminao izy manao hoe eny hoanany toyiny aoka hitabataba mafy mihitsy ianao ilaza hoe eny teneny namanao tonga ny fotoananao tonga ny fotoananao tonga ny fotoananao tonga ny fotoananao miditra eo amin'ny vanim-potoananao ianao. Ny zavatra nitediavinao tamin'ny taona lasa fa tsy mbola vonona le izy. Jesosy eo amin'ny Jona 4 rehefa niteneny Maria manao hoe hanao fagagana ry zareo fa tena misy problème be lany divay ozy izy Jesosy tsy mbola tonga ny fotoako ozy izy. Zany misy zavatra zany tiatsika ho tanteraka tiatsika ho valian'Andriamanitra angatatsika amin'Andriamanitra fa raha tsy mbola tonga ny fotoana tsy afaka mitsanga le zavatra. Fa faly amilaza aminao fa ao anatin'ity vanim-potoananao ity na misy zavatra tsy angatanao azy ho avy eo aminao le zavatra. Alleluia. Mino ve ianao fa mifaly anao Andriamanitra amin'ity taona ity aoka ity tanàna sira koa ka hitabataba mafy ianao akaro mafy ny feo anao azafady ampifaly anao Andriamanitra. Be dia be aminareo nitomany tamin'ny taona lasa niseho natanjaka sy naherany ianao fa nitomany ny efarany hoe Andriamanitra ahoana ihany ty fitianako ty fa maninona ihany ty tokantranoko ty fa maninona ihany any tsy mbola salama fa maninona mbola midy ihany ny lalako. Hoy Jesosy tsy mbola tonga ny fotoana. Na misy zavatra tianao hitranga azy angatanao amin'Andriamanitra hifadianao aniny nanaovanao alim-bavaka fa Andriamanitra ve mamaly sa tsy mamaly zany fadianina za efa midekala mihitsy. Misy fotoana efa mandeha raha mihitsy nifinao amin'ny alalan'ny fifadikanina amin'ny alalan'ny alim-bavaka tsy ratsy akory fifadikanina fa Andriamanitra tsy manome zavatra tsy masaka atsika zavatra tsy vonona araka mitovy teny toko fatelo teo misy fotoana ny zavatra rehetra na mangataka ary ianao na mitalao ary ianao na mifadianina ary ianao rehefa hitan'Andriamanitra fa tsy mbola io le fotoana tsy omeny ianao le izy. Zakaria rehefa hiteraka ny zanany nanesy daholo ny olona rehetrarehetra mipampanimpon'Andriamanitra nefa momba tsy miteraka
mahery mivavaka be nefa tsy miteraka aizakory zay eo mandray teny fikasana foana ny ampiangonana misambotra tsodrano nefa aizakory zay marina tsy mbola miteraka hatramin'ny androany niaritra eto sy lasa izy ary tena narary ny fanenjena azo fa rehefa tonga teo amin'ny vanim-potoanana izy amaly azy Andriamanitra nangina ny olona rehetrarehetra hoe ay ve ny olona na de lahanitra sy vavianitra azy mbola afaka miteraka rehefa eo amin'ny fotoanan'Andriamanitra zay zavatra irinao tsy mbola tary zany tseninao tsara le izy zay zavatra irinao tsy mbola tary zany ay miakatra mafy tsara le amen meo amen na mafy tsara zafady tenenina manao zay zavatra irinao tsy mbola tary amin'ity taona ty Andriamanitra angeny tompon'ny fotoana e Andriamanitra tompon'ny fotoana Andriamanitra no mandamina amin'ny fotoana ianao mieritreritra manao tena tara mihitsy tokony tamin'ny taona lasa ty zavatra ty no azoko tokony tamin'ny taona lasa ty zavatra ty nitranga tsy marina zany iny taona lasa iny de taona ny famola volany ary be dehibe amintsika reto nitsofoka tao anatina laforo afo mihitsy ianao nanontany tena manao hoe miaraka amiko any ve Andriamanitra e ahoana ary ty za ty ohatrany hoe midy zany lanitra ohatrany hoe tsy mamaly zany Andriamanitra satria miditra eo amina vanim-potoana anankiray famola volany fa ity taona ty tonga ny fotoana i zavatra be dehibe ho ataon'Andriamanitra tsy any amin'ny faran'ny taona fa ty amin'ny voalohan'ny taona tonga ny fotoana 2020 tonga ny fotoana tenenina manao 2020 tonga ny fotoana lazao izy fotoanako zao anjarako zao oka ika mafy ianao hoe anjarako zao fotoanako zao akary mafy ny feonao de lazao hoe alleluia mila manaiky an'izany tsika fa fotoananao zao tsy amin'ny taona ho avy fa amin'ity taona ity ary tsy any amin'ny faran'ny taona fa ty amin'ny voalohan'ny taona anomboka ny fotoananao ity taona ity le ampanginany mpanenjika sy mipakahala rehetrarehetra ny olona nanaratsy anao ny fosanao nanala barakanao angina ny vavany amin'ity taona ity alleluia satria miditra eo amin'ny fotoananao ianao miditra eo amin'ny fotoananao ianao za misaotra an'Andriamanitra mihitsy fa lafy tamin'iny taona lasa iny le fiaranana hirana mihitsy zany efa nyroako mihitsy hoe lasa elahy mandeha fa tsy mbola lasa ihany izy so ihany fa melohany ivalonan'ny taona lafy ihany izy fa nandalo ady a tadidiko tsara eo amin'ny rond-point eo apasika eo sakanan'le polisy ah hoe tsy mbola anareo zao mandeha de alefan'le olona de avy eo am'izay ao anaty taxi be milahatra am'le tomobile mitondra anay le misy anay misy pino be dehibe de manao fiadanana za alefan'le polisy manao an'izao tsy nietsika le tomobile fa ahoana ozy izy le polisy alefasy hoe alefasy ramosea malaky ka tia roa tsy mety mandehako de le ao anaty taxi be ndray manao an'izao anao hoe iro pasteur fa tavela tsy metsika hoe inona zay mahazo azy etsy am'le ilany etsy indray andeha anatrika fotoana maraina eto de ny sakanan'le polisy ndraiky koa eo am'le fiakarana kely avy any tosy io de eo am'le hiditra am'le tetezana iny tsy haiko na misy sarety sa nisy inona sa de ny sakana ndray nalefa ndray a tsy mihetsika ndray le tomobile nisy zavatra ohatrany mipoka be zany tany ambany tany ay le transmission sy le any iny latsaka teo amin'ny tany teo ozy hoe lasy ty mandeha ho ah lasy ty mandeha nyroako mihitsy le fiara lafy ianao ah misaotra an'Andriamanitra fa lafy soma tsara ihany le izy alleloia ka nisy fotoana misy zavatra nilalovanao tamin'ny taona lasa ary vokatra zany ohatrany hoe tady anamely teny zany ianao tady okivy ianao tady reraka hoe fa ahoana ihany ary le manompo an'Andriamanitra za ohatra mba miezaka mijoro ihany za mba miezaka
miazakazaka ihany manompo an'andriamanitra fa hoana ny tena marina tsy mbola ino fotoana ity le taona endrasanao. Alleloia. Tonga soa amin'ny taonanao ianao, 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 sady mitsangana amin'ny tetanana mirakoraka. Alleluia, amen. Hoy hoe tonga soa eo amin'ny taonanao ianao, tonga soa eo amin'ny taonanao ianao. Tenanao zay namanao zafa tonga soa eo amin'ny taonanao ianao rahavavy raha malala. Asiana tetanana soa rakoraka. Alleluia. Mazotoerana. Afaka manampy olona maro ianao amin'ity taona ity. Afaka manangana zavatra maro ianao amin'ity taona ity. Ary olona manenjika anao io ianao ny anampy azy. Ny fahavalo zay nirehirehatra amin'izay hoentin'Andriamanitra iankohaka eo anaty anao. Maminano anao ah. Ho anao zany teny zany. Hatramin'izay ny fahavalo mety sasa miady aminao, sasa miteny zavatra, fa amin'ity taona ity angina ny vavany, hitan'olika izy, iankohaka izy. Ary ilaza izy fa maherin'i Jesosy ivavahanao. Ity taona ity ampitombo anao, ampivelatra anao, isandratanao, hitondra anao amin'ny fahalebiazana. Firy aminareo mino an'izany azafady. Sao dia mitabataba fotsiny efa misy olona tsy mino an'izany. Mino ve ianao? Hitsanga aminao zany amin'ny anara maherin'i Jesosy. Alleluia. Fa araky nambarako teo a, dia hoe midira eo amin'ny programan'Andriamanitra na ny planin'Andriamanitra na ny tanjon'Andriamanitra. Dia hoy aho hoe misy olona tsy tafiditra eo amin'ny programan'Andriamanitra na dia pino azy. Tany amin'ny toerana anankiray a, dia nisy vehivavy nanantona rehefa nirava amin'ny fotoana. Zao ny tenenina. Fa ahoana moa izy pasteur no ahalalanao ny fiainako. Nga nyresan'ny pasteur ny taminao hoe misy vehivavy ohatran'izao ao anatiny ao. Tena tsy mety mihitsy pasteur izy a. Fa iza nyresaka taminao ny fiainako amin'ny tsipri mihitsy ozy izy. Za nitorianao teo. Azafady raha nambavy zaho avahiny a. Vo eo any tonga. Na ianao ary tsy fantatro. Pasteur tsy mbola niresaka tamiko. Fa maninona ozy izy no ny fiainako no kabarinao ery ambony alitara ary. Le fiainanao manao ahoana moa zany hoa. Fa tsy fantatro mihitsy. Ka le nitenenao teo ozy izy e. Za ozy izy tena azoko antoka mihitsy fa nisy olona niresaka taminao na ny mpiara-mivavaka atao amin'ity fiangonana ity na i pasteur niresaka taminao. Tsy mahalala anao aho azafady. Fa ny ran'Andriamanitra fotsiny dia mitory ny tenin'Andriamanitra dia ny fiainanao ny voakasika ao anatin'le izy. Hitanareo misy zavatra ohatran'izao. No ampiditra ny olona anankiray a eo amin'ny tanjon'Andriamanitra sy ny planin'Andriamanitra dia misy lalana anankiray tsy maintsy lalovana. Mety efa renao izy ty tamin'ny taona lasa fa tia ny tompo iverina eo tsika. Ozy izy soratra masina teo manao hoe ary nomen'Andriamanitra fo vaovao. Dovakina kely aloha. Eo amin'ny 15. Ary raha vao niodina niala tamin'ny Samuel izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao. Ny fidiranao ao amin'ny planin'Andriamanitra sy ny tanjon'Andriamanitra ary ny programan'Andriamanitra dia ianao mandalo eo amin'ny fiovampo. Mialatsiny aminao a, fa raha ndeha lavitra ny trano anankiray tsy maintsy atao mafy tsara ny fototra. Manomboka amin'ny herin'ny androantsika dia resaka an'ilay hoe telo alarobia ho amin'ny fipoahana. Izy fitahina hipopoka eto amin'ity toerana ity. Fa mamela ianao androany ametraka fototra ara-panahy eo amin'ny fanompona ao an'Andriamanitra. Ny fidirana eo amin'ny planin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra dia tsy maintsy mandalo ary miainga eo amin'ny fiovampo. Ezekiel fa 6:30 a dia ny 9:20. Mety aminao ve zany toriteny zany aloha. 9:30 a dia ny 9:20. 9:20. Ezekiel 9:30 a dia ny 9:20. Ary omeko fo vaovao ianareo. Ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo. Ary esoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka omeko
fonofy ianareo ary omeko fo vaovao ianareo ary fana vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko aminareo amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fonofy ianareo. Misy olona be dehibe manompo an'Andriamanitra mivavaka ao anatina toeram-piangonana ao anatina toeram-pivavahana fa tsy mbola nahenao an'izany hoe nandalo fiovam-po zany. Ary nanay ao anatina fiangonam-pifoazana takan'izao dia ny zavatra malinan'ny olona dia fahagagana sy délivrance. Tsara ny délivrance ary tsika manao délivrance. Tsara ny fahagagana fa ny fahagagana tsy mahavonjy. Ny fahagagana tsy azonao anorenana ny folo tsara-panahinao. Ny fahagagana dia mampitombo ny finoanao ary misarika anao androso fa tsy fototra ny fahagagana. Misy olona makifaly manao hoe za mahita fahagagana, za mahita ny herin'Andriamanitra, za mahita n'Andriamanitra mihetsika eo amin'ny fiainako. Tsara zany. Fa amin'ny fotoana ianao tsy mbola nandalo fiovampo, tsy mbola manana folo tsara-panahy ianao. Ary tsy mbola tafiditra eo amin'ny planin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra. Mbola mitovy amin'izao tontolo izao ary mitovy amin'ny olona tsy malala an'Andriamanitra. Ny olona anankiray tsy mbola nandalo fiovampo. Zay mivolazan'ny soratra masina eto. Ary omeko fo vaovao ianareo ary fana vaovao no ataoko ao anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fonofy ianareo. Ny famantarana ny vehivavy sy ny lehilahy anankiray fa tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra izy, tonga zanak'Andriamanitra, tafaray amin'Andriamanitra marina amin'ny vavaka izay ataony, dia izy nandalo fiovampo. Tsy hoe izy lasa naman'ny pasteur, tsy hoe izy lasa nalala pasteur be dehibe, tsy hoe izy lasa nahainira be, tsy hoe izy lasa mahay midera an'Andriamanitra. Zavatra tsara daholo zany, fa nisan'ny fototra anankiray alalananao fa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia ianao nandalo fiovampo. Nangina tanteraka e. Mbola ao ihany ve ianao zany? Mbola ao ve ianao? Zany ny fototra ara-panahy. Manomboka iresaka zava-panahy vitsivitsy manko tsika maromaro amin'ny herin'ny androany ao anatin'le hoe 3 alarobia ho amin'ny fipoahana. Ary anisan'ny zava-panahy tsy maintsy ho resantsika amin'izao voalohan'ny taona izao dia ny resaka ara-bola. Tsy ara-panahy be fotsiny ny olona tena hoe andeha lavitra. Fa Andriamanitra rehefa manao zavatra dia zavatra anankiroa foana, équilibre. Fa nisan'ny fototra izay voaresaka ao anatin'ny baiboly dia ny resaka fiovampo. Indraindray diso mifanalavitra loatra amin'ny fijerin'Andriamanitra amin'ny fijerintsika. Tsika rehefa mahita olona dia mamaritra ny olona anankiray amin'ny zavatra ananany, amin'ny zavatra hita ty ivelany. Fa ny an'Andriamanitra tsy zany. Tontolo ara-panahy hafa mihitsy. Tsy raha misy olona tahin'Andriamanitra be na misy olona metimety ny fiainana milamina zavatra rehetra dia ozy izy ianao manao fa niova fo izy satria tahin'Andriamanitra. Tsia. Asa natadidinao le lehilahy anankiray antsoina hoe Jaona mpanao batisa. Fa mino mihitsy raha amin'izao andro hainantsika izao i Jaona mpanao batisa nanangana fiangonana. Tsisy olona ho resy lahatra ao. Satria na ny fitafiny aza tsy manara-damody. Ozy izy ny tanora hoe tsy mizanjoro. Na ny kopony volony, na ny toroteny ataony aza dia fibebahana rano fotsiny. Mamoaza voamendriky ny fibebahana. Dia nanao batisa, tsy nanao fahagagana na dia ray azy izy. Tsy misy marary sitrany. Zao ny ten'Andriamanitra. Amin'izay natera-be vavy ozy izy, tsy misy lehibe no Jaona. Zany hoe ny olona mijery manao hoe tsy manao fahagagana mihitsy izy, ny fitafy loatra ny hafahafa, fa Andriamanitra mahita fa lehibe Jaona. Alleluia. Satria tsy tarafina amin'ny zavatra ty ivelany ny famonjena. Fa ny famonjena sy ny ara-panahy dia mifototra amin'ny fiovampon'ny olona anankiray. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza manao hoe raha misy olona amin'ny Kristy, fa misy olona indray manompo an'Andriamanitra fa mbola le olona tranainy ihany ny hoentiny manaraka azy. Ary izy mieritreritra mihitsy hoe ho any an-danitra ho any amin'ny fiainana mandrakizay saingy
tsy mbola nandalo fivoam-po misaotra n'Andriamanitra fa tongeto ianao androany afaka mareany zany teny zany na iza koa aza manana anjara ao anatin'izany hoe fa niova fo marina ve za ty ny paster rehetrarehetra ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra gaga ny olona hoe paster fa nanina ianao ny fona tamin'ny herin'ny larobia ka nga moa za tsy afaka mifona efa maninona hony ianao no mifona mifona ka satria izay ny ara-baiboly fa misy olona tsy mavita mifony zany na de diso azy miandreo ianao fa izy re tsy fony zany za ndray raha nga tsy fony zany mihitsy na zary ny diso za foana ny marina e za tsy mirarahana zany za marina ho ataovy zay taonao fa za tsy mifony za tsy mieky zany efa izy zao ny diso ary efa miariary io fa izy ny diso fa ataovy zay taonao raka fa za tsy diso any satria mbola fo hafa mihitsy ny ao anatiny ao ny olona rehefa mbola tsy niova fo de zao tsy afaka miaiky ny fahotany zany tsy afaka mibebaky zany tsy afaka miova lalany zany na de izy aza ny diso de mbola teneny ihany fa tsy diso izy lay fo vatony mbola ao anatin'le olona anyka ninina torinao eo ninina ambaranao eo zavatra fatany ihany izy olo marina izy ho any an-danitra ho any amin'ny fiaina mandrakizay teneny zay tenenao fefa zao mihitsy izy minao fa tsy tahaka an'izany ianao firy no any an-danitra tonga eto amin'ny toerana ty mila manangana fototra ianao androany teneny namanao mila manangana fototra ara-panahy ianao tsy haiko hoe impiry ianao ny fanariany zany toroteny zany fa zao zavatra mitranga izao de manambara fa efa tena miakaky fa vin'ny tompo ary za te hitanao raha lasena bavy malala any amin'ny fiainana mandrakizay zany mba karamanay zany zay ne tsy mikarama ary raha mitsangana eto amafisiko tsy mitady vola taovy mafisara le teatanao an'Andriamanitra tsy vola tsy karama zany ny antony hitsanganana eto raha mpikaramo zay no hoe zavakafa nytanjona eto afaka amboariny zany toroteny zany raha lasy anabavy malala zay tonga eto amin'ity toerana ity maherezy anao ataovy any ny ataonao ataovy misimisy fotsiny lay fanatitra de rehefa mirava amin'ny fotoana hitondray valopy matevina be fa tsy mampaninona mihitsy ataonao fa ataovy any ny adalanao fa ianao de ho any an-danitra tsia tsy mpikaramo zay tsy hitady volany ele eto fa mody fanan'olona miantso anao andao any an-danitra amboary ny ara-pananao alleloia zay samanao alleloia oia hoe zay samanao alleloia mila mandalo fiovampo ianao raha te ho any an-danitra raha te hiditra eo amin'ny programme an'Andriamanitra tsy tafiditra ao ianao raha lalakafa fa tsy maintsy mibebaka miala miratsy fanao miova fo marina mandresy le fo vato zay ny lalana idiranao ao ary ianao rehefa tafiditra ao amin'ny programme an'Andriamanitra tsy resy zany ianao tsy misy afaka mikitika anao zany mahomby foana ianao satria eo am-pelatan'Andriamanitra ny fiainanao ary izy mitondra anao izy no mitarika anao izy no mikarakara anao izy no mitahanao rehefa tafiditra ao ianao tsy anao tsolo mitady fitahina fa ny fitahina mitady anao tsy anao tsolo mitady vola fa ny vola mitady anao rehefa tafiditra ao amin'ny planin'Andriamanitra ny olo anankiray fa ny varavarana idiranao de ny fiovampo mandresy an'le fo vato efa nisy fotoana nyresana teto ahoana za miova fo zany misy olona anankiray natao opération izy io satria potika ny vavony de nisolona tsy haiko na vavonina biby sa inona tsy haiko na ombo na inona le izy tsy tadidiko le tantara fotra ny tao anatina boky kely nahitako an'izay boky nisoratan'ny pasteur Rebeka ngamba raha tsy diso ondry izy iny de sitrany izy de falifala ny fianakaviana naroso teo anatreny ny sakafo rehetrarehetra de gaga ny fianakaviana fa tsy nilany zany izy naroso ny gâteau naroso ny pomme frite le mendimendy tsara iny fidianana pizza ihany ko am'le vomidonaka may an'le afokotay iny gaga ny fianakaviana tsy roditra tam'izany izy
fa inona ny tediavinao izy izy ny olona fa inona ny malinanao nahita ny bozaka tao tokotany izy reny ny tia ny hoanina ary nafinaritra azy mihitsy mihinana an'ilay bozaka ohatra ny reny hoe mihinana sakafo matsiro reny mihinana an'ilay bozaka gaga ny olona efa ino ny tiana azo azy satria niova ny tany anatin'ny tany dia niova ny filany niova ny faniriny niova ny etaetany niova ny zavatra napiredareda azy ohatra zany ny olona rehefa miova fo tsy aty ivelany io niova alleloia niova reto a niova tada vaovao tsy zany tsy mila manam-pirofo akory ianao tsy mila maneo amin'ny olona nalaitsika resatsika amin'ny olona rehetrarehetra za tena niova mihitsy za tsy manao an'izao ntsony zany e tena olombavao amin'ny kristy mihitsy tsy mila manazava an'izany ianao ny olona no mitsara an'izany tenenina manao ny olona no mitsara ny fiovanao tsy mila miteny ianao fa rehefa miova ianao dia hitan'ny olona ary niova ianao a fa tsy ianao ndray miteny niova niova e alleloia niova e tsy zany ndraindray io milaza niova io misy zavatra mbola miredareda ny anatiny any misy zavatra mbola mitarika azy ny anatiny any ary ny zavatra mahafinaritra azy ny zavatra iriny dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra satria izy miteny niova noho ny amin'ny tenin'andriamanitra noho ny amin'ny zavatra reny fa ny any anatiny any tsy mbola niova ny fiovanao dia miainga any anatina ho any tsy eto mivava tsy avy eo amin'ny sofinao fa any anatina ho any nitsony hoe fiovana ary ny olona rehefa niova fo marina dia tsy teny ntsony le zavatra teo aloha fa lasa maniry teanao ny sitrapon'andriamanitra izy reo zavatra nafinaritra azy teo aloha tamin'ny fahadalàna sy ny faratsiana lasa marikoriko azy fa misy olony lasa ohatrany hoe niova fo ohatrany hoe lasa mpanompon'andriamanitra fa mbola miady mafy amin'ny fahotana mihitsy mbola teanao an'le izy izy ary nadray ary mbola tafalatsaka ao anatin'le izy tsotry zany ny olona rehefa niova ny any anatiny any fa na ny fietsy miova ny fahazarany miova ny fiainany miova ny zavatra teneniny tsy hoe mitandritandrina ny zavatra teneniny sao dia hiteny ratsy fiadanany tompo manahoany nareo efa niova niova amin'ny fiteniko a fiadanana daholy tsy zany io fa zavatra avy any anatina ho any niala le fo teo aloha ny sona le fo teo aloha dia ny solo fo vaovao lay tia an'andriamanitra teanao ny sitrapon'andriamanitra te hijoro amin'ny sitrapon'andriamanitra te anam-pamasinana te entoroteny mandrakarivo tsy tia zavatra zao tontolo zao alleloia miova mihitsy ny famindranao miova ny fiteninao miova ny zavatra tianao rehefa miova ny any anatinao any ohatra ny olona io novaina ny vavoniny dia lasa tsy tia sakafo izy lasa tsy tia hena lasa tsy tia vary bozaka ny tiany hoanina nray misy rahalahy misy anabavy izy mivavaka izy manompo an'andriamanitra fa dia miady isan'andro amin'ny fahalemena tompo esory amin'ity zavatra ty a jesosy io esory a jesosy io mba aza atao manao an'ity tsony a jesosy ampy mihitsy a ovay mihitsy a jesosy io tsy tianao an'ity tsony mihitsy a tsara le vavaka fa le fototra mihitsy ny tsy mbola ao misy mpanompon'andriamanitra izy mivavaka fa vao mahita vehivavy misy niova fo izy nio a mahita an'le botabota mahazo ainy reny ohatra mitady hiakatra hatramin'ny tension tompo arovy ahy e misy zavatra mbola miredareda ny anatin'le olona dia noho ny amin'ny fatahorana fotsiny tsy hidiranao anaovany an'le izy ny fiovana tsy zavatra ty ivelany fa zavatra ao anatinao teneny namanao ao anatinao ao mila miova alleloia
ny fonao mihitsy mila miova ny zavatra any anatinao any mihitsy mila miova ny hoany mba hidiranao eo amin'ny programa n'Andriamanitra. Rehefa miova ny fonao miova ny any anatinao any de miova ny zavatra teneninao, de miova ny zavatra jereny masinao, de miova ny zavatra enony sofinao, de miova ny fahazaranao. Tsy le fahazarana ny divanao, tsy lay zavatra ty velambela ny divanao, fa le zavatra any anatinao any. Misy olona tsy mazaka mihitsy raha vao misy fetifety de fa lavindray io. Ohatra hoe misy an'ireny hoe bonne année, Pâques, de lavindray io. De rehefa tsisisy fetindray de mijoro be ndray, de mpagnompo n'Andriamanitra be. Fa misy zavatra tsy mazaka fety mihitsy zany ao anatiny ao. De raha vao maheno fety, maheno lanonana, ohatra anay taloha zany. Zay taloha mavita mandeha tongotra 4 kilometatra mihitsy e. Ndeha hamonjy balle tam'izany. Aza teniteneninao olona zany. Ay moa ty zavatra ty makany amin'ny télé. Raha vao misy maheno hoe ariony misy fety, tonga de misy zavatra miredareda mientanentana mihitsy any anatinao any. Ary tsy mety mihitsy na aizy io na izy io, fa tsy maintsy tonga any amin'le toerana. De misy olo ohatran'izany mihitsy. Raha vao maheno hoe misy lanonana, io nivon'ny fianakaviana. Na fantany zao aza fa hitondra azo amin'ny fakam-panasy sy andrava ny ara-panany, de misy zavatra tsy mola manaiky mihitsy any anatiny any. Ka raha mety ianao androany, andalo eo tsika, andray fo vaovao ianao. Hoy aho hoe andray fo vaovao ianao, andray fana vaovao ianao, ary hita eo amin'ny programa n'Andriamanitra amin'ny ty taona ity. Ka tsy ho resy zany ianao ninina mitsanga amin'ny anara maherin' Jesosy, tsy ho resy zany ianao ao anatin'ny ty taona ity. Satria taonanao ty taona ity, fotoananao, tonga ny fotoana. Taovy mafy tsara ny fototry, taovy mafy tsara ny fototry, de ny fototry ny ara-pananao mandraisa fiovam-po. Aza maika hiditra amina zavakafa mihitsy aloha raha tsy tsapanao fa mandresy ianao ao, miova ny zavatra ny anatinao any. Raha lasena bavy malala be dehibe nge ny olona ho voafitaka ny ray andro any. Mieritreritra manao hoe rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra de ho voavonjy, satria mivavaka tamina fiangonana ohatran'izao, tsy anara-piangonana mitondra an'io. Mety mahita ianao hoe le fiangonana tena ampiasain'Andriamanitra mandroaka devoly, misy fagagana manao an'izao, mety hitan'izany ianao fa possible ho lavin'Andriamanitra. Satria ozy izy ny baiboly manao hoe tsy izay manao amiko tombokotomboko ozy izy nitry ny fanjakana ny lanitra, fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra. Ary maro izy izy ny amin'izany fotoana zany ny teny manao hoe efa naminany tamin'ny anaranao zay, efa nandroaka devoly tamin'ny anaranao zay, efa nanao asa lehibe, nefa tsy fantatry ny tompo. Zay ny ilazako aminao be dehibe ny olona mivavaka any am-piangonana fa tsy tafiditra ao amin'ny programa n'Andriamanitra. Ary ny diany tsy makany an-danitra, misaotra ny tompo raha tonga eto ianao, sady miditra ao amin'ny programa n'Andriamanitra ianao, voasoratra any an-danitra koa ny anaranao. Raha ekenao zany toriteny zany. Alleluia. Voninanaovany ao anatinao ve ianao, andalo fiovam-po, manahirana, miaramena amin'ireny mpinona kristianina tsy mbola niova fo reny. Asa ianao raha fahatratra fa io vehivavy nanantona ana io, nanantona amin'ny pastera, fa hoana ry pastera fa misy vehivavy nanantona ana te saika niady tamiko mihitsy hoa. Vehivavy manao hoana ozy izy ry pastera, ohatran'izao mipoziny ka izy iny pastera ozy izy de zao ny tantaran'izy iny. Izy ozy rehefa tonga amina fiangonana anankiray de tia mandray andraiky tsy tia manao zavatra, fa ny olana ozy izy de ity miady aman'olo izy any amin'ny fiarahamonina any, ary tena mifanainga mihitsy sady miteny ratsy. Fa rehefa atao am-piangonana iny pastera masina be mihitsy. Izy ozy izy rehefa tonga atao am-piangonana de mitady miady micro de miady pilipitra, de tianao zavatra be ho an'Andriamanitra, nefa izy tsy mbola miova. Ka normal be izy raha tezitra aminao, satria le zavatra nytenenao teo izy de fiainany mihitsy le zavatra nambaranao teo. Zanga malala, ao zao misy voafo zanga malala anao e. Ka iza koa moa ny esiny eto raha tsy ianao e. Alleluia.
Ma vie est pareille à l'aigle. Fatsika avoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra arabaina na tratran'ny taona roapolo sy 4 arivo engareka hitondra fahasoavana sy fanambinana ary fitahina ho atsika mianakavy ity taona ity amity alarbi ity manomboka amin'ny 12 atoandro dia sy fotoana lehibe sy miavaka tanterantsika etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary ho apetratsika pelatanaandriamanitra ny zavatra rehetra tsy misy marombaka amin'ny tanany noho ny voalaza amin'ny baiboly noho zany ianao manana vision projet programme anitatra anangan-javatra anao zavatra lehibe izay tianao hotratrarina amin'ity taona ity dia mety anao indrindra ny tonga etsy amin'ny lettre fer andrefa nambojanahary ametraka ny zavatra rehetra hoe apelatan'andriamanitra isika afaroa manaraka zay zay tena lehibe tokoa dia nitsodrano zay anosika ny fiainanao ho ambinina sy ho tahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra amin'ity alarbi itya etsy amin'ny lettre fer andray fanambojanahary amin'ny 12 atoandro izany fotoana lehibe zany tongava tao tokoa